ankehitriny zany tsika dia tsy maintsy misy fanapahan-kevitra ho raisina ary tsy maintsy misy vahaolana ho atolotra ho an'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo satria ny fiainam-pirenena tsy afaka miandry tsy afaka miandry anakopona rabe ary eto dia aleo averina any amin'ny vahoaka ny fahefana satria ny vahoaka ny tompo ny fahefana ny vahoaka ny tompo ny fitantanana ary ny vahoaka ihany no an'ny tompo teny farany parce ny communauté internationale tsy ny filohan'ny tetezamita tsy rakoto na irapé fa ny vahoaka ny tompo teny farany ny vahaolana atolotra androany dia tsotra raha toa ka averintsika any amin'ny vahoaka zay fahefana zay dia ny fanaovana fifidianana solombavam-bahoaka zay hovidiny ny vahoaka malagasy tsy vaky volo amin'ny 20 ny volana marsa ho avy zao araky ny institution misy iratany dia misy ny atao hoe régime parlementaire misy ihany koa ny atao hoe régime semi présidentiel ao anatin'ny régime parlementaire dia zay antoko na fikambanana mahazo ny isra betsaka indrindra na ny pourcentage betsaka indrindra no manolotra ny anarana zay ho atao prime ministre zay tendreny ny filohan'ny republique ka io zany a no assemblée zay azo lazatsika hoe assemblée constituante io no amolavola ihany koa sy andana ifidy ny constitution mitondratsika makany amin'ny 4e république na ny république faefatra ao anatin'io no apetratsika ary ny olona rehetrarehetra moa dia ny mpanao politika indrindra dia tokony asa hisedra fifidianana aleo ny vahoaka ny tsara aleo ny vahoaka ny fidy ary aleo ny vahoaka ny hoanapaka zay olona tia isolovavana azy erany Madagasikara ary isafidy an'izay prime ministre zay ho apetrak'izay io prime ministre io zay manana salamisa betsaka indrindra zany ao anatin'io assemblée na solombavam-bahoaka na assemblée constituante io no anolotra anarana prime ministre ary io prime ministre io no anely na amolavola marimarina kokoa na anolotra ny fikambana ao anatin'ny gouvernement zay takiny ny communauté internationale amin'ilay hoe consensuel inclusif et neutre ary miala avy any amin'ny vahoaka ary ataoko fa eto dia miantso ny fianakaviana iraisam-pirenena aleo ny malagasy ny safidy aleo ny malagasy no hiatrika ny hoavy ary io fifidianana zay ataontsika amin'ny 20 ny volana mars io dia tiako milaza fa vola madiodio ary vola ny fanjakana malagasy manontolo no anatanterahana an'izany fifidianana zany ao anatin'ny telo volana ve anomanana an'izany fifidianana zany dia mbola tokony hanova gouvernement ve satria raha hanao gouvernement indray zany tsika zao dia mety amin'ny volana janoary no anao dia roa volana ve dia anaovantsika hanovana gouvernement ny zavatra afaka atao zany a ary ny sosokevitra apita dia tsy tokony hovaina intsony ny mpikambana ao anatin'ny gouvernement fa kosa izahay dia mametraka fa tsy misy engagement na fifanarahana ho ataon'ny gouvernement ankehitriny io amin'ny firenena avy any ivelany na eto Madagasikara fa dia hifatoka tanteraka amin'ny fampidinana ny ilonany Madagasikara ny fampidinana ny raha sy ny fiainam-pirenena ahafahantsika miatrika an'izay fifidianana zay amin'ny 20 ny volana marsa ho avy zao ny fianakavian'ny iraisam-pirenena dia nametsika nandritran'ny 20 volana ary isaoana amin'izy ireo na nelanelana sy nitady vahaolana
ho an'ny Madagasikara. Tsapatsika nefa ankehitriny fa tsy mahomby ary tsy nahomby izany vahaolana tiany napetraka ho an'ny fiainan'ny malagasy amin'ny fikatsahana vahaolana eto amintsika. Tsy nahomby le izy. Araka ny fiteny vahiny moa hoe force de constater raha mahita hitapoky hitam-pirenena fa tsy vita zany ankehitriny. Ary eo indrindra dia eto izay dia manao antsoavo hoe aleo ary tsy misy olona na ny communauté internationale tsy afaka andahy misolo tena ny vahoaka izay nilanina tamin'ny fifidianana zany amin'ny alalan'ny fifidianana izay ho ataontsika amin'ny 20 volana iza miantoka fa adio fifidianana io zay le fanovana zay le fanovana goavana tiatsika petraka eto amin'ity firenena ity satria izay mpitatana ao amin'ny tetezamity dia manome toko tanteraka amin'ny amin'ny toko politika rehetra fa ny zavatra zay tsy nisy teto amin'ity firenena malagasy ity nandritra ny sona maro dia ho atsorintsika sy ho ataontsika ankehitriny. Ino izay ny fifidianana madio sy mangarara satria dia ho apetratsika amin'ny tantara voalohany eto amin'ny firenena ho apetratsika le hoe CENI na commission électorale nationale indépendante alohan'ny fifidianana io ny karakara ny fifidianana na ny komity maleo tena manomana sy mikarakara ny fifidianana apetratsika izay. Io tsy mifanjakana ny karakara ny fifidianana fa rapide dia rapide zay dia ampiantso ny olona rehetra tokony andraikitra afaka ikarakara n'izany fifidianana zany. Eto dia lazaiko dia tsy ny fitondrana tetezamita no anao ny fifidianana. Fitondrana tetezamita manampy na facilitateur amin'ny alalan'ny ministre ny intérieur ny fanaovana an'izany fifidianana zany. Ary ny zavatra fanavozana lehibe tiatsika hoentina dia indrindra mba tsy vadibadiana mpanao politika. Ao anatin'io zany dia tokony hazava tsara na amin'ny alalan'ny mouvance na amin'ny alalan'ny entité anankiray ny fiarahana ny lafy politika rehetra amin'ny firian-kevitra anankiray afaka ataon'io fifidianana io satria rehefa fitony praiministre tsika dia eo zany no jerevana hoe iza ny nahazo ny salanisa be indrindra dia mety misy antoko maro isan-karazany fa mety ao anatin'izay anarana omenay any mouvance rajoelina afaka samy milatsaka amin'ny antoko ny tsirairay avy fa dian'izao dia efa fantatra hoe norona makaizy ianao any amin'ny ankilafikery Zapelbera ve sa any amin'ny ankilafikery Ratsiraka sa any amin'ny ankilafikery Ravalomanana sa any amin'ny ankilafikery Rajoelina ohatran'izay raha lazaintsika hoe ohatra hoe ny ana Fransany dia mitovy ny any dia mizara roa na dia samy manana ny partiany ary misy ny gauche misy ny droite dia eo nangalana ny majorité